salon des jeux international ty amin'ny hôtel Carlton zany andro voalohany tana hoe lapetrabe ny ankizy-lena zany amin'izao fotoana izao amin'izay fianarana maratonga ambony izay satria raha mitsidika zany tsy atao aloha dia anatin'ny tanteraka izy ny mampiavaka ny salon des études international dia ny fahasivy zany dia ny fisian'ny fianarana tsy toko moa zany hoe fianarana fa centre d'orientation izay manampy ny ankizy zany raha hianatra any ivelany izy ireo tahaka ny hoe any Angleterre, any Allemagne sy any amin'ireo firenena maro isan-karazany izay manerana izao tontolo izao satria marihako fa rehefa ny ankizy no teny izay hoe andeha hianatra any andafy zay dia lasa manana-tendance hoe ho any Frantsa nefa amin'ny ankapobeny zany Madagasikara dia misokatra amin'ireo firenena rehetra manerana izao tontolo izao ary tsy voatery mandeha lavitra akory ara fa anisany mandray anjara ety amin'ny salon ohatra ny zareo avy Maurice izay akaikitsika koa ao anatin'ny ranomasina indiana anisany manana université mamelona koa eran-tany dia anisany fandehanana ankizy koa fa ilay zany na tsy firenena marobe no mandray anjara ety dia manasana hoe tsika ny salon ny antotanisa tena hoe exact moa zany tsy ananako eto izy fa ny fahitana azy tsinona reo mpandray anjara isataona dia miverina foana ary tsy tena hoe nany manodidina ihany koa arany sy reo fantatra rehetra dia fa maromaro zany no mandeha isataona ao anatin'izy koa fa ny moa zany ilay antotanisa zany any amin'ny ambasady zany no tena malala azy fa amin'ny ankapobeny ny tsy valotao zay efa marobe ny ankizy nefa lasa ary nisy fotoana raha moa zany efa nisy hoe ny ankizy avy any na somary manao témoignage tato anatin'ny salon anatina conférence dia teny efa vita ny fianarana tany ohatr'izao fandeha no an'ireo zay mandeha manaraka fa mariana moa zany fa ny salon dia misy exposition izay ahitantsika ireo toeram-pianarana ambony anjatony ireo fianarana fa ny stand ny roapolo fa anjatony ny firenena ihany koa ny continent dimy fa misy ihany koa ny conférence atao saina rampitsoma zany izay mampiavaka ny salon ihany koa satria misy conférence isaky ny ady izay fampahafantarana foana ihany ireo fianarana sy ireo destination ahafahan'ny ankizy malala zany hoe aiza sela voalohany hoe andehanana mianatra rehefa manam-palina zay ilay mianatra lehibe ny Madagasikara izay manao zakan'ny malagasy ia miverina foana izay fanontany izay hoe misy anankiroa manko tsy na le karazany misy le sarany amin'ny 0 ariary zany ireo zany le mahazo bourse tonga dia na ny ariary ara zany dia tonga dia mandeha fotsiny tsy misy zavatra aloha mihitsy rehefa fahaizanao misy zavatra critère mahazana zaona le bourse misy ihany koa nefa ireo lafolafo fa io moa manana fahefa-mividiny ny olona zany dia ao anatin'ny vanim-potoana misy hoe olona manana an'izay fahefa-mividy zay ary misy ihany koa fiomanana satria izay ny anton'le salon ihany koa mba hiomanana le ankizy na dia secondaire ary izy zany any amin'ny première na terminal any raha ho any andafy dia ohatriny na volainay mety afaka manao épargne izy mety afaka manao zavatra marobe koa fa tsy fahitanay anazy tsy sakana loatra izy fa ny tena sakana dia tsy fahaizana teny-pirenena sy ny fahaizana miantsika ireo concours maro isan-karazany izay ahafahana le fianarana ny ambaratonga ambony